Isan'ny vaovao misongadina ihany koa amin'ity alina ity, nanaiky ny ampidina ny sarany internet ireo mpandraharaha misihatra ny fifandraisan-davitra eto Madagasikara, raha ny fanazavana nomeny minisitra tompon'andraikitra amin'ny maraina teo. Hiatra amin'ity herinandro ity izany ary mbola tsy fantatra mazava io sarany vaovao io. Manoloana ny resaka hetra tsy mandany hijereny izany ny fanjakana hoy ny minisitra, saingy tokony hisy ny fanatsarana ny tolotra omena ho an'ny vahoaka malagasy eo anatrehan'izay. Andao rahantsika amin'ny fanampanazavana. Misy ny fangatan'izy ireo momba ny fanafoanana ny hetra, fanafoanana ny droit d'assise, ny fanjakana dia mijoro miaro ny vahoaka malagasy. Tsy mandany fanjakana fa manaiky kosa hoe arosoy ary aloha, ampisehoy ary aloha ny atao hoe tolo-kevitra avy aminareo fa tsisy fiantraikany io ho amin'ny teti-bola fanjakana, fa indrindra nametraka ny fanjakana hoe raha misy ny fihenam-bidy izay hodiniana, satria mila fandiniana lalitra izany dia tokony averina ao anatin'ny investissement indrindra. Izany hoe tokony hatsaraina hatrany ny tolotra ka mampirisika azy ireo raha misy ny fidinan'ny hetra dia mba hiverina any amin'ny resaka investissement zany hanatsarana ny kalitao. Andrasantsika eo araka izany izay sarany internet vaovao izay amin'ity herinandro ity.